Taranja kickboxing andrasantsika manaraka ireo mpikatrika malagasy izay miomana ihany koa amin'ny fiatrenany fiadiana tompontakeran-tany. Andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompontaka eran-tany isika ary anana solitena valo io no nambaran'ny filohan'ny federasiona nandrindra ny fanazarantena ny ekipa pirenena malagasy tetsy Mahamasina omaly maraitra mitondra ny indrindra mahakasika indrindra ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'izany faninanana izany ny filohan'ny federasiona Brian Andrenirina. Ekipa pirenena malagasy dia fatako hoe efa nanomatena hatramin'ny navitan'ny championnat d'Afrique teto Madagasikara iny angamba dia fantatra hoe reto daholo ny olona mandeha ary tamin'ity saison ity zany dia fanomanantena foana nataon'ny ekipa nasionale malagasy. Anisan'izany reny nandehanany tany Maurice ireny, anisan'izany ny karakarana ny compétition internationale izay natao teto Madagasikara rehefa tamin'ny La Réunion tamin'ny mois d'avril teo iny. Anisan'izany ny fikarakarana nataon'ny Lion Force atao amin'ny dôme atao Korondrano ary anisan'izany koa izay atsoatsy mbola misy compétition anankiroa karakaraina. Mikasika ny préparation de l'équipe nationale aloha amin'izao dia efa miverina regroupement indray ary mpamlatsinainy moa izany dia efa manomboka ny regroupement n'izy rehetrarehetra dia tomba nantsaka ny tselavany zany izay fanomanantena ny ekipa nasionale malagasy. Arovina ilay faninanana dia pitsatoka firy ny ohatrantsika hoentina amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny fahaenina ny volana novambra any Brésil. Oktobra manko fa tsy septambra, oktobra ka fahaenina ny volana novambra any Brésil ilay izy. Ny mpikatroka hoentina dia rery champion d'Afrique reto satria ireny critère normal zany ny nataon'ny fédération sy ireo vice champion d'Afrique izay atao hoe tena manana an'ilay niveau tena avo hoentina zany ary ny ataoko hoe fomba fijery ao anatin'ny fédération zany raha misy olona ka tena hoe tena tsy mahatratra n'ilay avo teknika ilainany zany dia mety very tsy maintsy mijanona zay zany fandeha izy. Azahoana kosa zany ny hoenty manana mety manana dia efa nanome ny fédération natao ministère sport vao nanomboka ity saison ity zany dia efa nandefa taratasy izy hoe efa misy budget anay zany izay anananay ao moa ny taratasy ilay izy dia ho anay dia efa manomboka mikarakara azy zay zao mikarakara.